Samy manana ny lamina ho azy ireo sampampianarana eo anivon'ny oniversite ny Mahajanga amin'izao fiverena ny fampianarana izao. Ny itambaran'izy rehetra ireo dia ny fanajana ny hetsika sakana ahafahana miady amin'ny aretina coronavirus. Isan'ny voalohalarana amin'izany ny tsy fahafahana mivorivory ao anatin'ny efitrano fianarana. Eo ihany koa ny fametrahana ny DLM na ny dispositif à lavage de main. Amin'ny ankapobeny, efa tafaverina eto Mahajanga ny ankamaroan' ireo mpianatra izay nivoaka ny tanàna ny Mahajanga tao anatin'ny fotoana tsy fianarana ireny. Betsaka ny mitebiteby amin'ilay hoe mbola misy ankizy tsy tonga, mbola misy hoe ahoana ny atao hanomezana ilay fampianarana. Kanefa moa zany tsika eto efa manomboka mianatra dia navory ny mpampianatra, navory ny établissement tsirairay, toeram-pampianarana tsirairay. Dia samy mijery ny ao aminy. Misy moa efa navita tanteraka fa fanadinana sisa, misy ny mbola hanohy. Fa ny itovizany rehetrarehetra zany dia ny hoe tsara jerena dia hoe mbola misy mpianatra tsy eto toerana amin'izao fotoana. Izay aloha indray. Dia ny faharoa jerena ihany koa ilay hoe ny ankizy miverina avy any sy ny move nelanelana mety vita ihany satria fantatsika fa ny université betsaka ny mpianatra. Nefa ny toerana ianarana zany tsy dia hoe malalaka be daholo dia fandaminana iray zany aiza asiana loatra ny fampianarana ao anatin'ny saly iray. Fa aleo polycopie no alefa dia any ilay ankizy mianatra fa mety avory hoe indray mandeha na indroa amin'ilay fanaovana fanontaniana raha misy zavatra tsy azo. Izay zany ny amin'iny. Dia raha ohatra hoe misy fanadinana atao dia efa misy fandaminana ihany koa atao mba tsy avoan'ilay zaza mbola tsy eto amin'izao fotoana. Izay ngambany. Ankoatran'ilay hoe fanarahana ny fanaovana ny avitava sy orona, fanaovana ny fanasana tanana sy ny sisa. Izay ny atao eto. Efa misy amin'ireo sampampianarana eto anivon'ny oniversite ny Mahajanga no efa navitany tanteraka ny programa mpampianarana. Efa miandry ny fanadinana ihany koa ny sasany ka misy ny lamina napetraka ao anatin'izany mba ahafahan'ireo mpianatra rehetra miatrika ny fanadinana.